Zay ny amin'iny fa androany kosa dia ny laza tsy ompikambana ao anatin'ny antoko HVM intsony. Ny ministry ny fanabeazam-pirenena teo aloha Paul Rabary manoloana izany indrindra dia tsotra ny valiteny izay nomeny filoha nasionaly ity antoko ity dia hoe malalaka ny olona amin'ny safidy ataony. Vola Ravoavy hatrany. Malalaka ny olona amin'ny safidy ataony, io no valiteny noentin'ny filohan'ny antoko hery vaovaon'i Madagasikara manoloana ny fametra-pialana ny ministra ny fanabeazam-pirenena teo aloha Paul Rabary tsy ompikambana ao anatin'ny antoko HVM. Safidy zany maty ary tsy tazonao anazy zay mbola velona dia mana-safidy dia safidy zany dia samy manana safidiny zany satria kion-dalana tsanganana amin'ny hevitry ny teny zao zay zany heviny dia Nitondra valiteny ankory ny filohan'ny HVM mikasika ny feo mandeha milaza fa ao ambadiky ny fitakiana fanorenana ifotony ny HVM ary momba ny hetsika tontosaina any amin'ny kianjan'ny 13 Mey Rahampitso. Zay indray zany zao ny lamaody hiteo efa betsaka ane zay nitenenina zay dia aveo hiteo izy ny tena manao azy fa ozy hoe atsika efa hatramin'ny elo fitondram-panjakana nisy nanosika mikarakara ary mbola mikarakara an'izany resaka fifidianana zany mba hijanona antsika ao anatin'ny fanajana lampanireny dia hitantsika eo zany izay olona manosika an'izany dia anazy azy zany fa za tsy antin'ny fitondram-panjakana tsisy hanosika an'izany miala amin'ny resaka ao anaty lampanirena zany miala anaty lampanirena eny anao zany miverina amin'izany ndray ve tsika nasoa atsika ve zany za aloha tsy anisy an'izay mihitsy ary za tsy mino fa fitondram-panjakana marina ny fanontainao to misy dia milaza dia filoham-pirenena mihitsy ny filoham-pirenena vao tanynosy be no laza amin'ny fanentanana ny olona amin'ny resaka herisontsika anatin'ny fitoniana amin'ny fifidianana zany. Manamafy ny tokony hirosoana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny HVM ary vonona ny hisedra fifidianana ity antoko ity.